Anatin'ny ezaka fanatsarana ny kalitaony vokatra Beiroz izay isan'ny volo fanondrana malaza any amin'ny faritra Anosy ireo tantsaha ao an-toerana amin'izao fotoana izao. 300 taona ny vokatra ho an'ny taona 420 lasa teo ka tanjona ny ampitombo izany vokatra izany ho an'ity taom-piotazana 520 ity. Andrinay Martina Sisetra Andrenabo. 400 ny vokatra Beiroz eto Madagasikara dia mivoaka avy ato amin'ny faritra Anosy avokoa. Malaza amin'ny fambolena Beiroz ato anatin'ny faritra ny kominy Manambaro, distrikany Taolagnaro. Miavaka amin'ny kalitao ny vokatra Beiroz ato anatin'ny faritra Anosy. Mbola nanamafy ny fanatsarany ny kalitao io ireo tantsaha mpamokatra niarahana tamin'ireo mpandraharaha eto an-toerana. Tanjona tao anatin'izany ny fanarahana ny filany eo amin'ny tseny iraisam-pirenena raha ny fanazavana fa indrindra ho fampakarana ny fidiram-bolana ireo tantsaha mpamboly Beiroz. Tanatsotra maromaro ihany eo amin'ny fomba fividianana ny Beiroz manomboka any amin'ny grapy mandalo amin'ny grade 3, molle, grade 2, grade 1. Misy elanelana be ny vitiny raha tsy diso aho ny grapy manomboka any amin'ny 570 izy tao angamba ary ny grade 1 20 sy 4. Verina ihany amin'ny hoe finiavana satria azo atao raha izay vidin'izay isaka ny kilao zany no mahazo 20 sy 4 no mahazo 570. Mamelona fianakaviana maro ato anatin'ny faritra Anosy ny rojo-piariana Beiroz. Malon'izany ilaina ny fiaramentany rehetra ny fanjakana sy ny tsy miankina ho fampiroboroboany ity seha-piariana ity hoy ny gouvernoura ny faritra Anosy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana Beiroz tao Manambaro Anosy. Tsy afaka tsy mandroso ny faritra anankiray raha tsy misy ireo sehatra tsy miankina izay misaorana ireo sehatra tsy miankina misehatra amin'ireto amin'ity filière Beiroz ity. Ao amin'ny izay tehiditra koa anatin'ilay filière dia misy fepetra izay mila apetraka ary ao anatin'ny plateforme izay fepetra izay mba tsy hanimbatsika n'ilay filière, mba tsy hanimbatsika n'ilay sehatra satria lasa kivy ireo tantsaha dia simbain'ilay vokatra nefany vokatra mbola tokony betsaka n'izao. Nahatratra 300 taona ny vokatra Beiroz nivoaka tato amin'ny faritra Anosy ny taona 420 tanjona ho an'ity taom-piotazana ity ny ampakatra io vokatra io raha ny fanazavana ihany.